SF Radio. Etraketraky ny fanahy. Tantara indray miseho nosoratan'ny pasteur Rahary Andrinandrasana. Ho velomin'ny Louise Ravelosoa sy Faniry Antarinivo. Miaraka amin'ny Nofy, Solofo José sy Christophe Rabiarmanana. Mandray feo Onja. Mana Totosa, Solofo José. Ono aretsy Rilisa. Ahoana ry neny? Tsy efa ho ero-taona ve zao no nijanonan'ny roplanina eto anaty Faritao e? Mahery mihitsy azako. Fa manina ry neny a? Tsy zany retsy fa lasa eto ny saiko hoe hatramin'izao dia mbola tsy nisy nikitika ihany ireo korotam-beo ireo. Nefa toa efa ela be mihitsy ny vita ny ankety rehetra mikasika an'io loza-piaramanidina io. Zany tokoa ngamory neny? Ohatry ny voamaly nefa le loza. Loza tokoa nge indry neny. Tena loza tsy roa matany retsy. Andriamanitra tsy te ratsy fotsiny no tsy nahavoazan'ny tanànantsika tamin'iny ka. Marina zany ry neny a. So ihany koa fa tao anaty Faritao ny anjerany io fa ratsy zany angamba. Efa mahay daholo ny tanàna rehetra. Ary tsy nisy hita faty ireo tao anatiny. Dia tena tsy nisy velona tokoa retsy ny tao anatiny na dia iray aza. Zary neny na velona olona miloza-piaramanidina. Vitsy foana angamba zany fa ny akamaroany dia tsy misy mihangana mihitsy. Mba eritrereto kely angery neny hoe avy eny ambony eny ny roplanina no menjera aty ambany aty. Tsy efa misy 4 kilometatra nelan'iny. Ny fiara aza mivadika amina ady 4 metatra efa misy maty firifiry akory ka maika hoe roplanina no menjera. Fa firy tokoa moa ry zareo ny tao anatiny tao e? Toa hoe olona 9 Va? Isika koa moa aty tsy mba mahazo gazety fa dia radio fotsiny no alalana vaovao. Nefa ny radio tena mamitina vaovao be loatra. Amin'ny gazety nefa afaka mivalapatra tsara ny mpanoratra amin'izay tiany lazaina. Marina mihitsy. Raha tsy diso ary neny dia toa mbola misy fatin'olona tsy hita popoka moa ny ao anaty farihy ao. Marina hoe retsy. Ny olona aza tsy misy samanasa lamba ao intsony fa dia aleo ny mandeha any lavitra be. So no manangatra le maty ka manisy zavatra amin'ny lamba. Finono pona koa retsy zany fa iza koa no anangatra ao anaty farihy ao e? Asa, iza mahalalako. Dia tsy nisy nanandrana nitady mihitsy zany izay fatsisa ao. Dia tsy nisy nanandrana nitady ilay fato intsony tokoa moa manam-pahefana. Ka efa natao daholo hono izay rehetra azo nataoko. Efa nampiasaina daholo koa izay fitaovana faran'izay raitra rehetra ny tadiavana an'ilay olona farany fa tsy dia ohatry ny hoe niafina mihitsy ilay izy. Ndridi koa adaladala. Aiza retsy nisy faty afin'izany fa angamba lasa ny rano any ilay izy a. Ka fariany io ry neny fa tsy reny rano mandeha akory e. Natelo ny rano any ambany any retsy zany a. Dia voatototro ny fotakany. Fa zao retsy a. Efa ela be loatra hoa zao no nateo an'ireo korotam-be ireo. Tsy misy nikitika efa ho ero-taona zao. Tsy aleova retsy akandro vereo iasana sitranay mba misy etsetsika ko. Teny foana koa ty neny. Fa manino misy tompony angery ao e. Ka raha misy tompony ka. Izy tompony aza tsy mirahara fanananako. Matotsy mbola miezaka haka azy ihany. Fa ngahy viriny no moramora ny makan'ireo makatia lavitra be aty ka. Mato retsy tsy alainy tsy tiany tsony zany a. Marina e. Andeha arak'isika mianaka ak'izay azo alaina. Sitranay mahavita siny sy arozoara vitsivitsy. Tsara ny retsy io vy io tena mafy tokoa. Marina ary neny raha mba sahaka iny. Fa raha misy mahito ny akanesantsika sy neny any dia ahoana ka. Fa ngakosa retsy amin'ny andro atoandro be nanary no andanan eny fa andrasanao maizimaizina kely a. Namany mangalatra ny isika zany ry neny e. Tsy mangalatra zany retsy fa maka ny tsy tiany olona tsony a. Samy hafa zany. Eny ariko. Neny ve mo laitra ahodina amin'izay hevitra efa masaka ao an-tsainy eo. Raha rivo zany sika mianaka makeny dia efa homany eo daholo ny fitaovana rehetra. Misaotra an'Andriamanitra retsy fa tena nahavonjy antsika tokoa ireo korotam-be an'ilay roplanina ny anjera. Sao mba metimety ny fiainantsika mianaka. Hitandry fa tsy nisy olona tonga koa ry naka an'ireo fatim-be ireo. Marina tokoa zany ry neny a. Mba hafahafa koa izay tompony a. Fa nanako ve ariko aty tany lavitra aty. Fa andao akandray zay azo tsika mianaka. Ry neny a. Tsy aleo ve oka izay. Farany retsy ty e. Tena farany ty. Tsy akatsonitsika rehefa vita ireo komanda ireo. Neneny ve tsy zany foana.
tena farany ho matsendry e. Andao moa retsy fa aza mampitamby eo a. Andao ariko. Lisa, Lisa. To misy olona miakatra zany any atohatra an'izany. Lisa mifoaza retsy a. Neny koa tsisy atoriana. Sireraka be nge zary neny. Mifoaza retsy ndry fa aza matory otsony a. Dia enoy tsara zany feo any atohatra an'izany. Endry ve zany e. Tsy maheno ninina ary neny fa oka zay a. Avelao a atoroka. Lisy a. Ina foana e. Tena misy olona miakatra mihitsy zany. Marina tsy. Neny koa tsisy atoriana. Miantsoa revonjeo raha to misy olona tafiditra ato fa avelao atoroka. Tianao tia dala enoy kely. Reto ny jiro neny a. Ay, neny a. Misy manakenda neny a. Vonjeo ahy neny. Ay izay olona eo e. Ianao anefa nolazaiko fa misy olona miakatra ny atohatrany e. Tsy mety mino ianao fa ny torimasonao ihany no mbetindresaka ao. Ka tsy mbola nisy ninina tamin'izany fa voateo a nisy nanakendako. Ay, ka mino amin'izay ianao fa misy olona tokoa atohatra ao. Ka tsy tany atohatra ngele izy fa teto akaiko teto ny nanakenda ahy e. Akaikinao aizy e. Fa aleo rehatra foana ary neny ny jiro fa za zany tsy ahita torontsony ka. Aleoko miandry ny maraina mihiratra be eto toy izay. Matahotra ary neny a. Matahotra ho a. Tsy misy ninina kory retsy atao trano ato fa ny any velany ihany ny tsy fantatra. Avy dia akaiko ety ianao raha to dia efa matahotra be. Zay. Hoe jereko ny tendanao zany. Jereo. Ndry? Ary to misy marokoroko be? Ohatrany hoe nisy biby nandadilady zany teo amin'ny tendanao? Ka zangy efa nyteny teo fa nisy nanakende. Ka tsy dia tanana rehetra io fa zavatra hafa. Tsy marary. Tsy mangidihidy ihany koa. Nefa dia menamena be sady marokoroko be mihitsy a. Ao rehetra asiana menakomby ihany so manino eo ndrika. Mahagaga zany ry neny. Tsapako izao mihitsy ny tanana nanakenda tamin'ilay mbola maizina iny. Fa voandrehatra ny jiro dia tsy tsapako tsony ilay izy. Ohatrany hoe lasa nandositra zany. Aza milaza loza eo Lisy fa tsy nisy tanana nanakenda izany teo a. Angamba biby sendra niraikitra teo amin'ny akanjonao tamin'isika mianaka nakireo vy ireo no nanaikitra anao teo ka. Ka jereo neny nge. Aizy. Hitako tsara amin'ity fitaratra ty mihitsy fa marokoroko be ohatran'ireny odi-boay ireny ny tendako. Matoria aloha retsy fa na ilay feo teo atohatra koa aza tsy nisy tsony no nirehitra ny jiro a. Matoria aloha neny raha atory fa za angamba tsy ahita torontsony ka. Aleoko miandry eto so mbola veriny io ilay zavatra. Aza miteniteny foana eo retsy fa tafandrimandry vetivety indray aloha e. Rapitso hita eo ihany e. Tafandrimandry ary neny e. Neny a. Ahoana? Neny o. Inona indray retsy izao e. Dia efa mitabataba ry nendry izany e. Fa misy inona e? Ty misy gazety nentin' iray vaviatsy atsimo, nentin' avy Antananarivo ony. Fananina nentin' aty an-tanàna mihitsy ony izy ity mba ahafahantsika mahafantatra an'izay vaovao e. Gazety efa ela ihany izy ity fa nentin' fotsiny fa mety halianantsika aty ony. Vaovao inona retsy e? Vaovao momba ny Europlanina nianjera io fa ho inona indray ary hoy neny e. Ka inona hono retsy ny vaovao e? Anga ndry fa liana dia liana tokoa e. Noho neny tsara ara fa hovakiako izay voalaza ato. Eny ara fa mihaino ndry a. Araka ny fanadihadiana natao dia fantatra izao fa maty tao anatin'ilay fiaramanidina ny anjera ihany koa ny tompony izay tsy iza fa Iridzibay malaza amin'ny fanaovana magia. Araka ny fantatra dia saika hanao fampisehoana tany akaiky ny toerana ny anjeran'ilay fiaramanidina ny Iridzibay no niaram-boiny izao. Hatramin'izao aloha dia tsy mbola hita ny fatin'ny Iridzibay fa angamba niletika lalany anatin'ilay farihy ny anjeran'ny fiaramanidina. Dia izao namarana ny azy ry neny a. Angamba ny ara-maty sy niletika niaraka taminy ihany koa ny maziny rehetra. Lo zany retsy. Ary sao ity dia aza hita. Fa misy inona ry neny a? Ka inona ry neny a? Misy zavatra feniny amiko angamba. Ka nisy boaty kely hitako anie retsy teria baritery dia nalaiko ilay izy fa mbola tsy nisokafako ka. Boaty kely?
oviny zany reneny ary aiza le izy zao? De efa totofandre fanontaniana ohatran'ireny any amin'ny pôlisy reny koa reninao. Vao tamin'ilay sika naka ny vy farany teo Paris iny reto no nahitako ilay boaty de netiko taty an-trano. Zay koa vao hitako le izy, ohatran'ny hoe nisy nametraka tao na niakatra avy any anaty ranontany. Aza de mirediredy roneny de netineny aty an-trano. Roneny fa ineny ty ve maninona de aiza le izy zao? Ao ambany fandrindriko ao. Ty lozanao roneny. Andao ainy analainy zany boaty tsy fata-piaviany zany de iny mihitsy aza angamba tsy nahitako torisan'alina zao. Fa inona koa nefa ny ao anatin'izany Zay ao anatiny aloha tsy fantatro satria tsy mbola nijereko akory fa nahoana moa no ariny tsy aleo ve jereny zay ao anatiny. Neny ty ve adaly tsy maintsy arina anio de anio ihany zany boaty zany. Zao ankehitriny zao mihitsy mantsy tsy azo angatanandro fa sao de ahitan-dozy eo. Eny ary koa. Mandosira letsy rehefa tsy te hiditra. Laniko ianao fahaiza mifananako. Okitsika tsy fandrebirebi kely fa sao mahazo zay tsy zakan'lay eo la lan'ny ambokely tiana tany ho any angany namana ka tiany manala vonkiny. Aza mahasosotra Rasily de tsy mba afaka hifanany amin'ny mihitsy ve zany Ka elangely roa ohatran'ny hafahafa. Hafahafa maninona ka? Inona ny problème lany raha ampitiavana sa sao de mba be vokan'le ty tany azy kialalisy. Ka tsy loza raha zany nisy. Tsy zany fa zao Rasily miaino an'la. Hitanao moa le fiaramanidina ny anjera tao amin'ny fariry. Hitako io fa maninona le ty Ka iny ty kakan'la ty ka nalain'ny lisy mianaka tsikelikely ao ange reo korotam-by ao efa ila tsisy tsony. Ka maninona moa zany letsy izy ary zany efa lasain'ny lafa korotam-biko inona zany. Ka tsy zany ange ny olana fa ty tratra ngasa tsy tratra fa misy fisehoan-javatra fafy zany foana hony amin'ny alina ohatran'ry zareo aho rehefa andro maromaro zao fisehoan-javatra hafahafa amin'ny ahoana. Ka ohatran'ny hoe misy mandehandeha zany foana hony ao amin'ny tohatra de ohatran'ny hoe misy manan-keny zany foana koa ny lisy. Le dia ka anisan'ny maty tsy hitafaty tao anatin'io fiaramanidina io ange zany Rijibay zany mpanao maziona izy io. Sao tesitra ry izy fa nangalarin'izy mianaka ny fananany fa to hoe azo ny le fiaramanidinako. Ka eo indrindra Rasily mahalasa eritreritra de misy tokoa ve zany hoe matotoana angatra zany? Misy le dia zany fa raha zay la tenenina izy mianaka amerina ny rekorotam-bina lainy sao mba mamindra fo ihany ny Rijibay. Zay zao ny olanako efa tapitra namidiny daholo any akamarony ka inona tsony naveriny eo de asevo mandrehitra jiro isan'alina mandramaraina zany izy mianaka fa de ho ataony niangatra mamayor zareo raha izany ty Rasily kosa ohatrany manany ampy zany ka tsy ho lany amin'ny vito tabzy fotsiny ve mivoly ry zareo aloha matahotra nefa tsy matahotra ihany koa fa inona koa le ty zany matahotra tsy matahotra zany amin'ny maha-olombelona tsotra azy de matahotra izy indrindra fa nyreny lisy nefa mivavaka ry zareo ary izay ny tsy mampatahotra anazy. De anareo aniny anareo fa vao any ary ny olany lava tsy hitako tsony zay torohevitra azo komena ny laka mariny na miala fatotra any amin'ny tatarabe anga. De tena tsy mba namana mihitsy ianao Rasily ka manary amin'ny andro sarotra. Lisy mianaka indray aloha de tsy anaika an'izany tatarabe ianao zany zay fa lasa riako ianao zany efa tsy afaka nampy veloma ianao. Veloma letsy ary mampamangy any amin'ny Rijibay sy any amin'izy mianaka any Fa inona koa ty fotoana tampotampoko ty sady amin'izay indray aty amin'ny toerana manjinjina ty. Ka tsy mandry mihitsy ange saiko mamity manjoa anareo mianaka ty avy aloha ndria te akaiko koa ty fa aza manalavitra be ohatr eo
so misy maheno eo ny resantsika ka mahasosotra e. Amiko zany ry Silvano ka rehefa tsy resaka amin'izao dia andeafy za tsy kisakisaka takisikisina aminao zany. So manondrana eo indray Silvano tsinona. Manondrana maninona indray? Ka so dia bedainy Silvano eo indray ako. Za efa niteny taminao fa tsy hanao firaisana ranofo zany aho raha tsy vita ara-dalàna ny raharahantsika na ara-panjakana zany na ara-pivavahana. Ndriko mba be sermony ry fa maninona nefa e? Ka raha aza matahotra ndry fa tsy be voky zany ary raha misy azy zany dia ho karakaraiko tsara ndry. ho karakaraina amin'inona? Anala zaza? Tsisy io, za nga adala. Sady tsy zany any anefa tsy reny Silvano nga tia aretina mahafaty vokatry ny firaisana ranofo ity ka ny radio rehetra efa milaza an'izany daholo. Ndriko tena tsy davy e, tsovoan'izany ndry retsy a. Tsovoany sida zany satria tsy iray amin'ny Silvano mihitsy ka. Ary eo Silvano raha tsy resaka fa za andeha hody amin'izay. Resaka manadala fotsiny kay nataonao amiko. Lasa fa veloma ianao ka manadala sy mandany andro fotsiny. Aleo ary ndry ateriko so misy maninona eto e. Fa taiza foana ndry izao vao tonga Rilisy? Niaraka tamin'ny Silvano fa nahasosotra izy dia nody Ka tsy izy akory inona natitra ndry teo iny? Mba azo antoka tsara ve izy iny? Si, inona koa no azo antoka eo. Saika hiadaladala tamiko izy fa tsy nanaika. Marina ny indry retsy fa aza mba manao an'izany firaisana ranofo zany mihitsy raha tsy vita ara-dalàna ny raharaha rehetra. Ka zany mihitsy ny teneniko azoko. Ka natao raharaha izay tsy hanaika raha tsy samy manao analizy tsara izay. Ilaina mihitsy angeondry neny ny visite prénuptiale. Inona koa zany? Fizahana ny toe-batana alohan'ny hanambadiany zany e. Hitsiriana andreo mety ho karazana aretina mitaiza na misy eo amin'ny lana ny vavy. Zany anery neny nampianarina anay any ampianarana e. Tsara kosa zany ko. Raha mba ohatra ndry daholo ny tanora rehetra dia ho foana tsy izy tsony tia aretina sida ty. Saingy tsy oatra daholo ny tanora rehetra ry neny Marina zany anaka. Na izaho zao aza tsy mba toanao tamin'ny fotoanandro. Fa inona koa ty lazainy neny? Zany no izy anaka. Saika tsy olazaiko anao ihany izy ty nefa sady faly loatra mitoetsaina nasehonao amin'ny Silvano no tsy fantatro koa izay anjoantsika amin'ity fisehoan-javatra hafahafa isan-kaliny ity ka aleo lazaina ihany Fa inona daholo ary zany resaka manjavozavo zany? Zao retsy tamin'ny fahatanorako dia tovavy tsara tarehy sy tsara bika ka nitsiriritiny tovolahy rehetra tao an-tanàna ho tokantranony. Araka nefa fantatrao dia mirava fotsiny izay ny zanaky dada sy neny. I Noro dia izaho. I Noro moa dia iny efa maty iny. Sahirana lava izy tao an-tokantrano satria sady mamilava ny vadiny no tsy mba mitondra vola trano e. Mango fotsiny filalaovana vehivavy. Zany Ry zareo raha teo efa nivady elaela ihany vao nanananako Noro. Nefa izy dia tsara fivelomana tokoa raha oharina amin'ireo niara-nihira taminy. Indray andro ny angaviany mba hiaraka amin'ny vidy entana. Faly be tamin'izay satria ohatran'ny ovy izy fa nividy entana ho an'ny tokantranony. Dia ahoana? Dia lasa noho ny verina nefa izahay dia asa fa nitokona tsy nentina andeha ny fiara tena andalana. Na asa fa na inena tsy mivelomina mihitsy angambany. Nijanona kely mantsy fa hoe te hivoaka izy. Teo dia oka izay ry neny fa mamparary ianao efa azoko an-tsaina ny toe-javatra nenanao tamin'izany. Fa mba ratsy fanahy koa izany dadatoa izany ny zandra ny vadiny tena ihany ve ny ampirafesana azy. Tena mahavoafady mihitsy toy ny olombelona tony rehefa azon'izay devolony izay ka angambola vita neny tantara anaka. Fa ahoana ry neny? Zao nanananaka ihany Noro no ny ela ary ny fanesesy be satria nisy fito volana anelanelan'ny sasany. Dimy ny zanany nefa asa izay nanjoany reto zanako Noro fa dia maty ny sesesy izy dimy rahavavy kely. Mampalahelo zany. Mbola kely daholo mory zareo fa kely ezana koa Noro. Maty fotoana kely taorianan'izay ihany koa Noro. Fa angamoro neny tsy mbola nisy fanabeazana aizana taloha dia nisesesy ohatr'izany ny zazateraka. Tsy nahafantatra izany ny olona taloha rehetra sady nahafantatra aza toa tsy nampiraika firy. Indrindra moa fa lazain'ny lehilahy fa mampirisika amin'ny vehivavy hijangajanga hono ny fanaovan'izany fanabeazana aizana izany.
dia tsy nisy narisika ny ampiasany na ny lana ny vavy. Ary tena mahavariny izany zaza maty mifanesesy izany a. Sao dia mba aza hitako. Sao dia mba ahoana anaka? Ary sao dia mba maty ny aretina sy hita daholo ary izany zaza be da be izany roneny. Ka tsy ho loza ve raha izany ny marina anaka? Loza ahoana roneny a? Lanitro nendry. Ka aza hitako marina dia ho voniny aretina koa ve ianao? Ina ny dirako amin'izany roneny a? Ka ahoana e? Ka zanaka dadatoanao ihany ianao anaka. Tia lozanao roneny. Sao dia sao ihany a dia hiakatra anao testa fa tsy lahitrako foana ny eritreritran'izany zavatra raty izany ka. Dia ianao koa miaraka amiko any. Fa ahoana? Loza koa tia marina. Ny fahoritsaina isan-kalina amin'ity fisehoan-javatra ato an-trano ity azy efa makahi. Mbola misy an'ity vaovao ratsy ity koa. Inona re ty Andriamanitra? Hono ary neny. Ahoana anaka? Mbola velany angasa ny dadatoako izany. Mbola velany tokoa izy anaka fa tena mitsipozipozy raha ny lafiny ara-pahasalamana ny tenenina. Aleo koa izy hoany fa tsy ilaiko akory mahafantatra azy. Karahanao foana ne iny anaka. Raiko fa maharikoriko ka. Inona koa iny raha ho faty any azy. Ka ry anaka fa aza manozon'olo loatra n'izany a. Fa nga moa mbola tia azy neny io no miaroaro azy eo ka. Tsy anaka, tsy ny tia azy mihitsy fa rainjanako izy dia izay fotsiny. Mba tsara fo kosa tia neniko. Za moa zany ny zaza naterany voalohany. Sady voalohany no tena anyzana sisy. Mbola ho fantatrao ihany izy anaka dia amela azy ianao. Fa efa tena mizaka ny tserany ainy izy ihany. Fa nga eto tanàna eto ihany izy izany? Voaingana kely izy ny tonga teto. Dia namana tamin'ny Silvanao iny. Tsy mbola hitanao nga leranga mandrefy lalana isan'andro iny? Tsy mbola hitako mihitsy izay mba namany Silvanao raha izany. Sady tsy ilaiko ho hita akory e. Iza koa ary izany manelingelina izany? Izao Zay ihany eo. Silvanao izany roneny a. Fa azy izay lazainy hoe zahay izany. Aza hitako ka manondrana eo iny. Ndeo loha voaina fa tsy. Mandroso ary nareo tompoko. Ty angano dadan'ny Silvanao. Ohatran'ireny mpitoroka be izany ty izy. Tsy misy hojerena mihitsy. Mandrosondra zily a? Izy zandry lisy a. Lanitro Razily. Razay? Manahoana ianao Razay? Salama ihany fa inona no lehanao aty? Miaraka amin'ny Silvanao ary izy moa zany no lisy. Izy no lisy zanako. Faly mahafantatra anao anaka. Miarabanao tompoko. Fa inona moa ry Silvanao no antondianareo aty? Raha ny tena marina dia tia lehilahy ty no tena mila hita sy resaka aminareo fa tsy fantatro mazavany amin'izany e. Nefa moa ety ihany dia aleoko mba manarara oatra mamangy anareo mianaka e. Endry izy mianaka. Zato koa no niangavy an'ny Silvanao hitondra aty aminareo. Marina ny teniny teo fa tsy mahafantatra an'izay tena anton'izao izy fa mandeha fotsiny e. Eto izy vao ahalala ny antony. Ka zao no izy ry izy mianaka. Tsy miafina aminareo angambo zao toy batako efa ratsy dia ratsy zao. Iza moa tsy ho ratsika toka foana amin'ny boboana. Hitako ihany anie ianao reny mandrery filalana isan-karivo reny. Tsy dia jira zay tsy mandrefy lalana noho ny toka fa noho ny aretina mitaiza efa ela ihany. Ka iza koa moa tsy harary ka tamin'ny fatany rana tsy mba mahalala onona fa nanara-po tamin'izao rehetra izao. Fa taiza lony na halalany eny an'io lehilahy io e. Izy ry lisy no Razily vadinao ravaviko ary rainao. Ry Lanitro menatra ny tany amamonina dray lozy ty marina. Tena tsy nampoiziko. Eny anaka. Zano rainao ary efa ela ihany no nafantarako an'izany satria rano marina dia nitady an-Razay sy le an'ny zanako no nahatongavako teto amin'ity tanàna ity indray.
Silvanao no mba niantra raha vao tonga teto izy raha teo no afaka nambara aminareo mianaka fa tsy mamo mihitsy ary tsy ny mamo ihany koa. Izy mba nikarakara na nome sakafo nitsaboary mbola izy aza no miantoka ny trano ipetrahako ankehitriny. Ay, momba tsara fanahoatra izany ty Silvanao ty. Tena olona matahotra an'Andriamanitra izy ary miantra olona tokoa anaka. Indraindray angamba izany lazainao izany tompoko fa raha ny fahalalako azy dia olona fety sy mpandainga izy. Eny misy fahalemeny ihany izy anaka fa tsy anjely akory nefa azy zany no anenjehanao azy. Fa iverenako ny tantara. Eny tompoko. Ny antony ahatongavako eto aminareo mianaka dia angataka famelana aminareo no ny ratsy nataoko taminareo rehetra. Tsy efa tara loatra ve zany fonanao zany Rasily? Neny avelao aloha izy iteny fa aza tapahanao. Misaotra betsaka anaka. Marina ihany ny reninao raha tezitra izy. Tsy aharitra ela eto amin'ity tany fandalovan'ity tsony ary izy mianaka. Nefa alohan'ny elako eto dia iriko indrindra raha mba avelanareo ny eloko rehetra. Na izay nataoko taminareo mianaka na izay nataoko tamin'ny norovady andefomandroko izany. Izy moa efa tsy eto intsony afaka amela nefa ianareo mianaka efa solotenany ihany. Andriamanitra ny tokony angatahanao famelana fa inona moa izay zahay ka tsy maintsy madio aminareo aloha vao manatona an'Andriamanitra ry izy mianako. Tsy hitako aloha izay raha tsy nataonao amanokana e. Noho izany tsy hitako izay tokony tsy amelananao raha tsy hoe nefa moa efa voamarina fa tsy voany izay sineny. Raha tsy hoe ahoana anaka ary tsy voaninona. Raha tsy hoe nifindrany aretinao ihany koa aretina izay nahafaty andreo zanakao 5 sy ny vadinao. Dia isorako an'Andriamanitra be dia be fa tsy tratriny ny aretiny ianao anaka. Ianao sisany mba hantaranako eto amin'ity tany fandalovan'ity. Fa aretiny inona nefa mahazo anao e? Eny sady tonga bakivaky moa le izy ka sady mahamenatra no maharary. Inona izany fa tsy hita? Tena izay tokoa raha zay ary izay ny tsy hahafantarana an'izay andro elako eto ambonin'ity tany ity. Na mety ho tampoka nefa ihany koa mety ho elaela, mety ho aingana tsy fantatra rera zay eo. Ka raha izany tsy hitana alahelo aminao fa ianao azy ity jereo tsy fantatra olombelona intsony. Mamelanao Rasily ary mivavaka ho anao ihany koa mba azahoanao ny famelan'Andriamanitra. Za koa tompoko fa tia misy fanontaniana manidikitika sady ilako valony mazava sy tsotra. Tiry ny olona efa niaraka taminao hatramin'izay ary iza daholo. Za ve moa anaka ho fantatra tsony fa ataonao inona koa moa aloha izany Tsy maintsy ampahafantarina andreo olona efa niaraka taminao fa misy otrika aretina mahafaty ianao. Amin'izay izy mba mitandrina tsara ary tsy mirairay amin'olona hafa ihany koa. Mora miparitaka sy mora paritaka tokoa mantsy raha io aretiny ratsy io. Nefa dia mbola aretina tsy ahitana fanafany hatramin'izao. Dia aiza moa anaka no ahitana azy ireo dia anaika an'izany koa very zareo tsy efa tara loatra ve zany anako? Hoentintsika mbafaka ny zavatra rehetra fa manana vahaolana foana izy iray. Fa ny tokony ataontsika haingana izao dia ny mitondranao any amin'ny toeram-pitsaboana any an-drenivohitra. Aiza tsony moa anaka no andehanana any fa aleo mba ho eto aminareo eto ihany mandra-pa. Marina ny tenin'ny lisy Rasily aleo mihitsy ianao hoentina any amin'ny hopitaly any koa angamba misy afaka hanampy antsika ka. Marina mihitsy izany Rasily tsy maintsy misy manoro hevitra antsika foana any. Ndao ary efa resinareo lahatra ka toko ahoana moa nefa mba misy zavatra angatahako tiry zareo Ninona izay? Aoka mba tsy ho avelanareo irery amin'ny rehefa tonga any amin'ny hopitaly any. Aza matahotra ianao Rasily fa tsy hanary ianao zahay
Ka ho famarana zao dinidiniky zao tsy aleo ve nareo telo mianaka mifanoroka mihitsy ho marika zao fifamelana zao e mahazo mifanoroka tsara sika telo mianaka satria tsy mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoan'ny vatana akory ny aretina zany tokoa fa zao anatra ho anao koa ngambizao manjoan'ny dada Silzao ry Silvanao tsy ho azy rery anaka fa ho anareo tanora rehetra tia rendrarendra isan-karazany io ka mahatonga manaonao foana. Te lasa tokoa dada Sily ry neny efa ampiko sanak'izay nanjo azy teto an-tany izay nijalany izy vao maty iny marina zany ry neny maty nijaly izy nefa azoko antoka fa sambatra satria afaka ny bebaka ary namela soa ihany koa. Namela soa ahoana? Tsy azoko izay tianao lazaina anaka. Ka arak'ireny hafa ny teny amin'ny hopitaly ireny angery neny dia naseho an-gazety sy navoaka tamin'ny onjam-peo ny tantarany sy ny sariny sady nampanao antso izy ho andreo olona ny ray taminy mba hanatona toeram-pitsaboana hanao fitiliana. Tsy efa soa napetrany ve zany hoe neny ka marina izany anaka. Mafy koa ny olona raha tsy mba mihetsika amin'ireny tenin'ireny. Lali ny tia fahaizana ankehitriny anaka fa na ny feo aza azo entina sy afindrafindra. Ka nalaina feo tokoa moa dada Zily talohan'ny nafatesany. Fa raha ny filazan'ilay dokotera nitsabo an'ny dada Zily nery neny tamintsika nitsabo azy ireny dia efa betsaka ihany izay tonga nanantona ny hopitaly izay kosa. Efa nisy vokany kosa ny antso nataon'ny dada Zily dia azo lazaina ho tsy feno azy. 3 volana izy no nitsaboana teny amin'ny hopitaly vao maty ary efa 2 volana izay no nanaovana andreo antso sy filazana ary fampisehoana sary ka aizany tsy isy vokany. Marina izany anaka nefa aoko sika tsy hitsahatra ny mivavaka ho an'ireny olona ireny. Dia izay pastera ny zava-nisy tato. Lalina izany ry izy Menakafy. Dia manahoana nefa ianareo mianaka Zaho moa pastera dia tsy mahita tory amin'ny feo isan'alina ao atohatra ao fa ilisy kosa no izany izy manakent izany. Mahavariana fa raha vao mandrehitra jiro izay mianaka dia mijanona ilay izy. Ny jiro arehetra isan-kalina no mampandositra an'ilay zavatra. Tsy matory mihitsy isan'alina izao pastera. Mahavariana mihitsy izany toe-javatra izany ry izy Menakafy. Ka tsy aleo very mamazay lazaina amin'ny pastera ny zavatra rehetra. Fa anga mbola misy zavatra afeninareo izao no tena izy pastera. Mihaino dia inona izany no heverinareo ho mahatongo izany rehetra izany? Raha ny hevitray mianaka aloha dia angamba ilay vy nangalarinay sy ilay boaty kely no nahatonga amin'ny mahatotoan'ny ritsy-bay anadalana isan'andro izao. Izay mihitsy ngamba. Amboary daholo ny fisainanareo mianaka ireo fa ahoana pastera? Tsy misy tombony izany. Izany ve? Ny fahafatesana aloha dia tsy hafa fa zotram-piainana ara-dalàna eo amin'ny olona hiafaran'ny fiainana izany. Voajanahary io azo ampitoviana lenta ny fahafatesana sy ny fahanterana. Samy tsy misy azo hidivirana izy roa ireo. Ny fahafatesana dia fialan'ny aina sady fahataperan'ny andro iainana no fodiana ho vovoka ihany koa. Rehefa maty ny olona dia misy zavatra miala ao aminy toy ny saina, fanahy. Matoa antsoina hoe fodimandry ny fahafatesana dia milaza izany fa misy torimaso ao. Ka ahoana ary pastera no efa maty ritsy-bay nefa mbola tonga aty ihany manakentany olombelona. Ahoana ny amin'ny feo ao tohatra jereo reny nanjoan'ny lisy ireny azo lazaina ve izany fa hoe taitra amin'ny torimasona izy? Mahareta kely ianao anaka fa mbola ho avy amin'izany ihany fa tohizako ny fanazavako. Ny fahafatesana arak'izay voarazako teo aloha dia torimaso mampiadana sy manala sasatra. Misy finoana raiky tapisaka ao amin'ny malagasy dia ny fiheverana fa mandehandeha ny rehetreny ny fanahany maty na ihany koa mankany ambondrombe. Finoana efa ela be izany. Raha
tadidinareo ny tantaran'i Madagasikara, na dia andrenam-ponimerina aza teo amin'ny taona 1910 dia nanafatra an'le dama zanany ary nilaza fa tsy andao azy lavitra kory izy fa hitsinjo azy eny ambony eny. Raha azoko tsara zany pastera, io finoana io dia amafisin'ny avelo na ny amboroa na ny lolo niangatra sy ny matoto. Izany tokoa, saingy izany finoana izany dia tsy tonga ho azy ary amaivanina amin'ny hoe finonom-poana. Maro amin'ireny finoana tsy mety maty ireny no nipoitra avy amin'ny zavatra natrehina sy hita maso na niatra tamin'ny tenany. Izay angamba ilay voalazan-drazily tao amin'ny delirany talohan'ny elany aina. Ny azoko ambara aminareo dia zao: eny tompoko? tsy misy mahalala ny marina fa tsy Andriamanitra irery ihany, fa izay azo ambara kosa dia ity: misy asan'ny Satana amin'ny fisehon-javatra tahaka izay manjo anareo. Miezaka mandrakariva mantsy Satana amitaka ny olona amin'ny zavatra rehetra ka tsy tokony hiaina. Ireo milaza azy ho tsindrin-javatra, manao atsarana, ny mpiskidy, ny mpanandro sy ny sisa sika, indrindra sika kristianina. Fa maninona ny mampatahotra amin'ny fahafatesana ka manjary oatra amin'ny fahadiran'ovana ny olona rehefa ho faty pastera? Tsy tokony hampatahotra nitsy ny fahafatesana satria tsy ny fahafatesana akory ny manan-kery, fa ny mampanan-kery azy dia noho izy niraisin'ny Satana ho fitaovana ampahoriana ny olona. Izay ny mahatonga ny fahafatesana ho mahatahotra. Ary ahoana kosa ny amin'ny fitsanganana maty lazain'ny Baiboly pastera? Raha ny hevitry ny Baiboly no ambara dia fanalana sarona ireo lainga sy fitaka afafin'ny Satana mikasika ny fahafatesana, ny fitsanganana maty, indrindra fa ny fitsanganan'i Kristy izay nitsangana tamin'ny maty. Kristy rery ve zany na reson'ny fahafatesana? Voalazanao ramatoa zay. Ny fandresena ny fahafatesana dia ny fanafoanana ny tahotra sy ny orooro manoloana ny fahafatesana. Raha dika amin'ny teny hafa, ny fandresena ny fahafatesana dia fanekena ny lalana sy drafitra voafaritr'Andriamanitra ahafen'ny maha-olona ny olona araka ny nahariana azy zany. Mihoatra noho izany aza, ny fahafatesana tsy manan-kery dia lasa lalana makany amin'Andriamanitra, ary zany nahalobavany apôstôly Paoly ka nahasahiana ny teny fa ny fahafatesana no ahazoko tombony. Raha azoko tsara zany ny fanazavana nomenao pastera dia tsy tokony atahorana akory ny matotosi ny frongony, izany hoe ilay eny mandendeha any atohatra amin'ny andro alina sy le ohatra ny manan-kentany lisy dia Satana izay tompony ritsy baim-panao mazia ary miezaka mampitahotra azy mianaka isan-kalina izao. Marina izany anaka, soa ihany fa mahafiorina ny finoanareo mianaka raha matora izay sy lisy, fa ratsy zany dia ahoana pastera? Aza be fanahina ohatr' izany fa mahereza mivavaka raha vao mitady andavo ny tahotra. Dia izao koa ny vy moa zany efa nampiasainareo daholo ka tsy titsony izay azo atao, fa le boaty kely kosa raha matora izay na izay zavatra hafa nalainareo dia oka mihitsy ho dorantsika. Tsy mbola nijereny akory eny pastera izay ao anatiny, fa mbola voasaika hitady hevitra izay ny amana azy, fa mafy be le izy, kanjo insure ny zavatra ireny. Vao maika tsara zany. Ary amin'ny sisa moa aza maka ny tsy han'ny teny intsony dia tsy han'ireo tsy hany telo intsony pastera. Ohatra ny efa maivana be zany sady tamin'ireny teny rehetra nataonao teo ireny. Tsy manan-kery amiko intsony raha izay tahotra ny olona maty any. Na za koa azy. SF Radio. Etraketraky ny fanahy. Tantara indray miseho nisoratan'ny pasteur Rahary Andrinandrasana. Novelomin'ny Louise Ravelsoa sy Faniry Antarinivo. Niaraka tamin'ny Nofy
Solofo José sy Christophe Rabiary Manana. nandray feo onja Nana Tontosa Solofo José.